Topoko lasy topoko vavy ankafaliana no iantranoana amintsika rehetra amin'izao alin'ny zoma zao ary anamafisana ny fiarabana izay fanentana tetsy aloha atao anatin'ity fandarana manokana ity fandarana izay resahana ny fampihavanana miaraka amin'ny zareo avy eo anivon'ny ekipa laika izay efa nanaovantsika ity fandarana ity andiam-pandarana amin'ny marina kokoa ary tafiditra ao amin'ny laharana faha5 amin'izao fotoana izao. Efa hito ihany koa ny atao hoe mpiaraka midinidingesy mitafatafa anatin'izay fandarana izay efa diso fantatrareo loatra andriamatoa ny fidison sy tsy lavo miarabana reo mirahalahy indray amin'izao alina izao tao anatin'ity fandarana ity. Mitondrantsika angamba mitondrantsika azy tony mazatra mitintsika aloha ny votoatan'ilay fandarana tamin'ny laharana faha4 farany teo dia mampahafantarana reo avy eo inona indray no masaka ao aroso rahantsika manala sarona mampijery amin'izao alina zao. Misaotra indrindra namana fa manome ny fitenenana indrindra ny fandraisana eto amin'ity plateau izay mamitsika ity. Ankehitriny moa zany dia faly miarahaba ny any an-tokantrano any izay zatra manaraka an'ity fandarana ity. Fandarana manana ny lanjany ity zay havana satria mifantoka eo amin'ny soratra masina izay ahitantsika manokana hoe ohatra ny ahoana izay azo ny soratra masina ambara hitarihana ny firenentsika ho amin'izany hoe fampihavanana, fampiakekeloka, fankatiavana eto amin'ny firenena izany. Raha ny tamin'ny lasa moa namana fa no fitinina vetivety dia izao tetika no niresaka ilay atao hoe paika anankiray izay avy any fotony na le hoe atao hoe démarche na approche io zany na modèle radicaly mihitsy izay ny tsirairay no mandiny tena, ny tsirairay no mametra-panontaniana hoe indrao dia zaho no fototry ny olana eto amin'ny firenena. Tao anatin'izay tsika no nahita ilay toejavatra rehefa very teo amin'ny Israely ny fiandrianam-pirenena, lasa ny Filistina ny fiaran'ny fanekena tsy tao tsony ny fiandrianam-pirenena, potika ny firenena, tsy nisy fitahiana, tsy nanana ny asy ny maha izy azy. Ary tao anatin'izay no niantsona n'ilay approche radikaly mihitsy ny hoe ndao anao fifadikana hivavaka anatina ny Jehova. Dia nantsony Samuela ny firenena rehetrarehetra Israely mba hiankoko amin'ny Jehova anao fifadikanana. Tamin'izay moa zany dia niantsona ary zay manantena fa nisy ny fadianina tsika rehetrarehetra izay nanaraka ny fandarana tamin'ny lasa ny fifadikanana satria niantso an'izay tsika famahana ny olana iny fifadikanana iny zany no hijanonantsika namana fa namana tsilavo izay maharadikaly azy zany avy any fotony mihitsy ny tsirairay no mibebaka manaton'Andriamanitra amin'ny fisaonana, amin'ny fifadikanana, amin'ny fotorotoro mihitsy hibebaka idiran'Andriamanitra antsehatra. Zay zany no niresantsika tamin'ny lasa zany. Zay ny fampitinana ho an'ny fandarantsika an'io inona indray no resahana lafininina ara-tsoratra masina sy mifototra amin'ny baiboly makasika izay fampihavanana izay no hitondrany atevitra eto. Androany indray zany tsika dia mbola tamin'ny herinandro no natao fety maneran-tany ny 8 marsa izay ahatsiarovana manokana ny lanjan'ny vehivavy, ny zon'ny vehivavy maneran-tany. Dia ao anatin'izao famahana ny krizy raha malala, ao anatin'ny fiainan'ny firenentsika izay mandalo fahasairanana zao dia ny androany zany namana fa namana tsilavo dia hijery indray tsika zany hoe ohatra ny ahoana moa zany ny atao hoe paika anankiray hoety ny vehivavy mamaha olana ara-tsoratra masina. Zany hoe zany approche genre zany hoetitsika io manoloana fampihavanam-pirenena. Zay zany no resantsika androany hoe ohatra ny ahoana ny pratikany, ohatra ny ahoana ny fomba idiran'ny vehivavy fotsiny resan'androany, idiran'ny vehivavy eo amin'ny famahana ny olana misy amin'ny firenena anankiray araka ny soratra masina zany. Dia anasanantsika ao tokantrano zany ny omana mihitsy ny hoe ry vehivavy mbola tsy tarangamba raha androantsika no miresaka indray hoe aiza tamin'ny lasa teo zany dia nanao fety fotsiny nareo vehivavy, nanao fety amin'izay fihetsiketsehana, amin'izay sensibilisation mety ho ampitaina amin'ny ambaratonga rehetrarehetra. Androany zany dia andraikitra no apetraka aminareo androany amin'ny fitakarivo ity, andraikitra zany no mipetraka eo antsoroky ny vehivavy tena miambavy zany manomboka androany ny vehivavy. Ya rehefa miresaka izay hoe approche genre na resaka mira lenta izay matetika dia ny mbi ao an-tsaina hoe fitakina fitovinjo eo amin'ny lasan'ny vavy. Fantahina voalohany manitikitika eto any angamba ny fototretontrantsika azy hoe ara-baiboly mipetraka ve izay resaka hoe mira lenta sy ny resaka genre hoe fitovinjon'ny lasan'ny vavy no aren'Andriamanitra tena hitovy zo tokoa ve raha ara-baiboly ny lasan'ny vavy sa misy ny mety elanelana amin'ny maha hoe taola tehezana avy amin'ny Adama no namoronana ny vehivavy velohany antsoina hoe Eva. Ahoana ny fametrahana an'izay ara-baiboly amin'izay fampitoviana azy izay. Eny ary ny afatra nataon'i Jesosy Kristy eo ny Efesiana toko 5 namana fa dia tsara ao anatin'izay no angalantsika ny
maletsika an'izay fanontanian'izay aloha nefa isanao dia misy toromarika manokana ho an'ny mpivady ianareo lehilahy ozy izy dia tiavany vadinareo tiavany vadinareo tahaka ny tiavany kristia ny fiangonana ny vehivavy zany namana fa dia hoarin'andriamanitra amin'ny fiangonana izy io fiangonana zay raha ny tena tokony ataon'ny fiangonana zany amin'ny akapeny dia zao ny manaiky ny tenin'andriamanitra no ataony ny manatanteraka ny tenin'andriamanitra ary hoarin'andriamanitra amin'izay fiangonana izay amin'ny akapobeny ao amin'ny soratra masina ny inona re zany ny toetra tokony ananany vehivavy manekeo izy ny vadinareo ianareo vehivavy zay fa ny lehilahy ndray dia zao ndray ny teniny ianareo lehilahy tiava ny vadinareo tahaka ny tiavan'ny kristy ny fiangonana amin'izay zany no ahitantsika hoe ho antsika lehilahy manokana zany tiava ny vadinareo tahaka ny tiavan'ny kristy ny fiangonana ho an'ny vehivavy manokana maneke ny vadinareo tahaka ny aneke ny fiangonana any kristy raha ao anatin'izay tenin'ny kristy zay zany no ahitana istoma atsika hoe manahoana moa zany ny toerana misy ny lehilahy sy ny vehivavy dia azo lazaintsika hoe manana ny toerana maizy azy avy ny lahy sy ny vavy samy manana ny plasy ametrahan'andriamanitra zay ianareo vehivavy maneke ary zay tokony iny eo tokantrano hoe raha tsy manaiky ny lehilahy ny vadiny anankiray ny vehivavy anankiray dia tsisy zazakely ho vita mihitsy eo fa lasa hoaritsika amin'ny hoe fanolanana ny zavatra mitranga tsy maintsy manaiky le vehivavy an'le vadiny maneke ny vadinareo fa ny lehilahy tiava ny vadinareo zany hoe ny lehilahy koa zany tokony ho tia tokony ho feno fitiavana no hitiavana an'le vadiny ka ao anatin'izay zany raha malitsika mahitsy be fotsiny hoe noharian'andriamanitra samy manana ny toerana manana maizazy lasy ny vavy fa vokatra zay fanombana ny toe-javatra iny eny mahatonga ny tanao lehilahy manambady lehilahy vehivavy manambady vehivavy sy ny sisa be deabe ny vehivavy tsy teo vehivavy tsony fa teo lehilahy na ny fanapaham-bolo na ny sisa sy ny sisa be deabe koa ny lehilahy tsy teo lehilahy tsony fa teo vehivavy indray amin'ny zavatra rehetra rehetra dia simba le famoronan'andriamanitra ka zany no mitarika ny fampitehana eo amin'ny fiarahamonina mihona fa fampidirana zay misora tompoko tiako toizana vetivety le teny namana tsilavo ny tena marina zany andriamanitra tsy nieritreritra hoe ty ambany ty ambony fa endrik'andriamanitra dolo na lana ny vehivavy andeha isika ozy amorona olona tahaka ny endritsika dia lasy vavy nanaovany azy zany hoe zany ny endrik'andriamanitra dia io lasy vehivavy io zany no endrik'andriamanitra fa ny olombelona no mietritra azy io hoe ambony lehilahy ambany vehivavy na ambany vehivavy zany hoe ny fahotana no mampisan'izany resaka zany hoe to tsy mitovy tsika zany fa andriamanitra nanao azy dia mitovy io zany hoe zany le mitovy koa zany tsy tokony le fitoviana ina moa fa raha vao miresaka fitoviana ianao zany dia sahirana ny tsirairay fa samy manana namoron'andriamanitra azy hoe lahy ahoana moa no hitovy ny lahy amin'ny vavy ny vavy ho lasa lahy tsy mitovy ireo amin'izay no tsy mampitovy azy fa ny amin'ny mahazoa mason'andriamanitra lasy ny vehivavy dia endrik'andriamanitra ireo ary le lehilahy zany dia tsy mbola tanteraka ny mahalehilahy ny lehilahy endrik'andriamanitra raha tsy mbola teo eva satria ozy andriamanitra hoe tsy tsara raha lela lehilahy ay zany raha itely ianao zany fa ny lehilahy no kalasa de ozy andriamanitra tsy tsara raha ireny izy fa efa misy vehivavy eo izy roa tafaraka zay zany vao tao hoe tena tanteraka ny endrik'andriamanitra eo amin'ny olombelona ka raha misy any miteny hoe tena ny vehivavy no ambany na lehilahy no ambony sy karazany fahotany zay avy amin'ny ota zay ary teniteneny namana tsy lavo teo hoe vehivavy maneke ny vadinareo ny lehilahy tiavany vadinareo mesura no raisin'andriamanitra izy io zany taoriana ny fahotany satria raha tsy nampiariny io zany dia tsy mitoetra tsony ny mahendrik'andriamanitra ny lehilahy sy ny vehivavy ao amin'ny tokantrano fa lasa mifamono izy tahaka nataony adama ihany hoe ianao no amin'ny avy fahotana mangina ianao fa ianao no nanota ny fanga zany nanota ary paoly dia miteny mihitsy ny hoe oka ny vehivavy angina izy fa adama no natao voalohany ary tsy adama nota fa eva dia ity mesure ty zany no atao hoe règle d'or ny fiainany tokantrano na ny fiarahamonina hoe misy an'izay fandamina an'izay fandaminana izy zany fa tsy domination na hoe soumission io matsy no manerana ny vehivavy manerantany hoe fa manina no anaiky ny lehilahy nefa zany fanekena zany hoarina amin'ny fiangonana manaiky an' jesosy raha ohatra moa zao hoe misy fiangonana manaiky any kitiva avaka am' jesosy manaiky hoe zao no tokony atao le fiangonana dia nietrehitra velimpino fa violeny jesosy izy ary anovany jesosy ankerisetra tsy etrehitra zay raha tena mpino kristianina izy fa tena hatsapa hoe zany no mahalohany an' jesosy jesosy lohan'ny fiangonana ary raha misy ve kristy ve tiany fiangonana nanolotra ny tena no maty ho antsika zao tontolo zao dia iteny ve tsika hoe adaladala koa zany jesosy zany fa maninona izy no zay le zany ohatra zany tazantsika mihitsy na lehilahy na vehivavy zany le rafitr'andriamanitra raha mitaratra atsika hoe tahaka ny tiavan'ny kristy ny fiangonana ary tahaka ny anekely fiangonana an' jesosy io jerena fa aza mijerina ohatra anankiray tokantrano ianao fa mety tsy mahita tena tsara eo mitokantrano anankiray ianao na izy anaizy izy ya eo amin'ny tokantrano zay fototra fa rehefa ho hitaritsika ilay resaka
ao anatina firenena mihitsy raharaha-pirenena satria izay moa zany nyresantsika foana tao anatin'ny fandarana indrindra mikasika fampiavanana manahoana raha amin'izay toetra ametran'andriamanitra ny vehivavy hoe fiangonana manaiky zay ny andraikitra amaritana rahatsorasramasina ny andraikitra mety manandrefa vehivavy ary azony vehivavy antsoroana ao anaty firenena anankiray ao anatin'ny resaka fampiavanana indrindrandrindra satria zay nisan'ny tena FDB voizitsika eto eny ary atao amin'ny soratra masina ato namana fidy namana fa dia misy tantarany vehivavy zay mahay mandamin-javatra mahay manova zavatra amin'ny toe-javatra sarotra sy manahirana ary ndao tokoa araka ny teny namana fidy teo a ndo mba ho resahana amin'izao vaninandro manokana ho an'ny vehivavy volana marsa iny zany a ndo mba resaka vehivavy tsika eto amin'ny soratra masina mba ho resahana ary sao dia mba zany mihitsy no ilaina eto amin'ity firenentsika ity zay ohatra ny bras de ferna lehilahy to tena betsabetsaka eto sy ny sisa ndo mba anday hafatra sika ao amin'ny soratra masina ao dia misy tantarana tokantrano anankiray izay ahitana lehilahy anankiray mampirafy vehivavy anankiroa ary zao le vady be na manafa tsy miteraka iana ny anarany fa le vady nangalarina io no miteraka ary mitao miteraka mihitsy isataona dia rehefa mandeha zay fiterahana sy zavatra matsiravy natao mitokantrano miana zay tena tompom-bady dia ny zavatra nataony tianyty no isotomana ny zay mpiaino androany zany eo anatrehan'izao olana mazony firenentsika zao ary le loha hevitra hoe fampiavana-pirenena ity zavatra nataony ana ity mba isaritana ny saina amin'izao zomalina zao tompoko samoela voalohany toko voalohany namana fa dia eo amin'ny andiny fahasivy sy ny andiny fahafolo a ny fomba ny atrehan'ny ana ny problema atao atokantrano ary hoaritsika amin'ny problema eto amin'ny firenena ty zavatra mitranga amin'ny iana ity ary angatahana ny vehivavy mba andika sy jery an'itya so dia tia ny tena tokony atao eo anatrehan'izao olana mitarazoka zao namana fa zao ny voalasa andiny fasivy ary rehefa nihinana sy ny sotro tao asilo iana sy ny vadina zany dia nitsanga ny ana ary elo mpisorona nipetraka tamin'ny seza teo anilan'ny tolambaravarana ny tempolon'i Jehova ary iana dia nala elo fanahy indrindra ka nivavaka tamin'i Jehova izy sady nitomany dia nitomany ary nivady iana ka nanao hoe Jehova tompony maro raha mba hitsitsy tokoa ny alahelony ankizivavinao ianao ka tsy aro ahy ary tsy hanadiny ny ankizivavinao fa anome ahazazalahy dia omeko an'i Jehova kosa izy amin'ny andro rehetra iainany ka tsy hokasiakareza ny lohany ary raha mbola naharitra nivavaka teo anatrehan'i Jehova iana zany dia nodinian'ny ely ny vavany mpisoronao am-piangonana io zany donian'ny ely ny vavany fa neverin'ny ely zany am-piangonana hoe manito raha matoty tabataba nefa andro vo amin'ny sivy marainy zao io zany tiako isaritana ny zay mpijery amin'izao tsika amin'ny teny zao mbola mifototra any amin'ny baiboly tia misy vehivavy anankiray manana olana efa mataona ngamba telo taona efa taona teo eo tovy amin'ny olana ny firenentsika ary ny lakile hitan'ity vehivavy ity dia zao tsy miady amin'le raha vaviny izy namana fa tsy miady amin'le adversairany izy fa indro ty vehivavy anankiray tya isanandro mandeha makany am-piangonana mivavaka rery ary every le mpisorona atao amin'ny fiangonana hoe misotro toka sy ny sisa ary ny afaran'io resaka io a ery amin'ny andiny fa 7 dia zao ny zavatra nitranga andiny fa 7 ny azaoko ty zazalahy ity ny vavahako tamin'ny Jehova dia nomeny Jehova zay nangatahako taminy koa atolotro an'i Jehova kosa izy eny amin'ny andro rehetra iainany dia voatolotro an'i Jehova izy dia nivavaka tamin'i Jehova iana ry mpiaino namana fa ny zavatra tiana hoentina zany amin'ny maha-olon'Andriamanitra amin'ny mampamaky ny baiboly dia zao nivavaka ny vehivavy zany a manana nio ery miasa mangina ny vehivavy ery miasa mangina zay ohatrany tsy dia anana ny lehilahy loatra amin'ny akapobeny ka tiana hisaritana ny saina androany hoe tsy ampivavaka ane ty fireneny ity namana fa tabataba gidragidra teny isan-karazany fahamalina ny betsaka fa maninona raha mampiasa n'ity méthode ny namany teny namana fidy teo moa dia hoe ndo mba hanolotra zavatra hafa mihitsindray apetraka eo atsoroky ny vehivavy eo famana n'ity firenentsika ity tia namana fidy ny zavatra hitako anankiray ohatrany malasa ny saiko mihitsy hoe mila olon'Andriamanitra mangina petraka fa mitalao mivavaka ho an'ity fireneny ity eto zany dia tsy pasteur ny resahana tsy laika
tsy mpitarika vivavana fa vehivavy petraka mangataka amin'andriamanitra de nahazo zazalahy izy ary zazalahy tamin'ny vadiny a fa tsy tamin'olona nijangajanga taminy akory fa zazalahy tamin'ny vadiny ka io nisy hitako ny saina amizao tsika amin'ny tena androany zomalina zao hoe te hisarika foana ny fireneny zay ary te hisarika manokana ny vehivavy androany hoe maninona moa raha mba hidirana ity style ataony ana teo amin'ny olana zay natrehanytya namana fidy makasitraka indrindra am'izay fapitsidia namana tsilava ny amin'ny hoe vehivavy a tao mangina tao izy no nitolona tamin'ny vavaka ary nivahany olana goavana lehibe zay nampifanditra teo amin'izy pirafivavy zany fa te ametraka tsara zahay androany takariva androany zany de tena miarahaba vehivavy rehetrarehetra malagasy miarahaba anareo mihitsy iny a fa andetsika iresaka ny tena dika le fiarabako anareo le fiarabananareo de zao tamin'ny vaninandro fahiny a tena marina ny nivokany ety amin'ny fiarahamonina hatram'izao ny hoe vehivavy zany somary troisième position zany quatrième position mangina fotsiny fa tao amin'ny fitantarana narazany jesosy a ny firazanany dia misy zavatra goavana ary ny fivavahana kristianina dia sahany any milaza fa ny fivavahana kristianina tena mametraka tsara ny toerana misy ny lehilahy sy ny vehivavy ary androantsika de mametraka tsara ny toerana misy ny vehivavy misy io vehivavy telo ary nahagaga misy vehivavy telo zay tsy tokony resahana akory ny momba azy fa nampidiry ny mpanoratra soratra masina ao amin'ny firazanany kristy de reto le izy mba ho fantatsika vehivavy ao amatotoko voalohany ao nandiny fahatelo de misy any reto manomboka nandiny fahatelo hatrao fahadimy ary joda niteraka any fareza sy zara tamin'ny tamara ary fareza niteraka any erzona ary erzona niteraka any rama ary rama niteraka ny aminadaba ary aminadaba niteraka ny nasona niteraka any salmona zafady ary salmona niteraka any boaza tamin'ny rahaba ary boaza niteraka tany obeda tamin'ny rota misy an'zany rahaba zany ao raha soratra masina resana rahaba zany vehivavy jangajanga tena mpijangajanga avoreta zany fa misy qualité hitan'andriamanitra zay ny mahatsara an'andriamanitra misy qualité hitan'andriamanitra atao amin'ireo vehivavy reo dia nampidira lazay na précisena izy telo mirahavavy ao anaty firazanan'i jesosy ina tiana ho tenenina manana ato lehibe zay ny fahasamihafana fa tsy hoe tsy fitoviana fahasamihafana fa tsy hoe tsy fitoviana zay ny fahasamihafana misy milasy ny vehivavy nataon'andriamanitra manokana koa ny vehivavy zany misy mahasamihafana izay tsy mety ananany lehilahy na lehilahy manao oana izy iambo manao oana tsy mety ananany lehilahy dia voateny eto izy io a ary anoizana vetivety le teny namana tsilavo a jereo fa ity zavatra tena apprécier ny jesosy tsy ny mahalahy anao na ny mahavehivavy anao ny lany zany eo amin'ny kristy eo amin'andriamanitra fa ny finoanao an'andriamanitra ny tena zava-dehibe ka nalahy ianao na vavy ianao a de afaka manana anjara lehibe eo amin'ny fiainana eo fiarahamonina eo amin'ny finoana indrindra eo am'izao toe-javatra ena firenena zao ny volazao matiotoko faha 5 a ny andiny 4 ndray mandeha nisy vehivavy kananita tsy tokony mifandray am' jesosy amin'ny fiarahamonina hebreu zany zao ny voalaza fa izy namaly jesosy io zany karaha nao hoe tsy mety raha maka ny mofonjaza ka manipy azy eo amin'ny amboakely satria vehivavy kananita jetlisy zany de ozy le vehivavy fa hoe raha vehivavy mariny zany tompoko fa nadia ny amboakely aza mba mihinana zay sombotsombony latsaka avy amin'ny latabatry ny tompony ihany rehefa naino an'io argument mety le vehivavy io jesosy a de gaga jesosy zany tamin'ny voalohany nanaja aloha ny kolotsaina nisy tam'zany hoe vehivavy a indrindra jetlisa tsy afaka amin'ilay latabatra eo de no ajeny jesosy aloha zay hoe tsy ny rahanao amin'ny jetlisa fa ho amin'ny zanak'israely fa ny insiste le vehivavy hoe tsy zany fa misy raison kosa ne fa naneo ambokely io ane mihinana latsaka amin'ny latabatra eo ny tompony a de hoy jesosy namaly dia namaly jesosy ka nanao taminy hoe raha vehivavy lehibe ny finoanao tongava aminao araka izay irinao de sitrana zanany vavy tamin'ny ora io ry vehivavy eto amin'ny firenena lehibe ny finoanao raha vehivavy ary zay le teneny namana tsy lavy teo tao amin'ny ana misy finoana vehivavy lehibe ny finoanao ozy izy tam'le vehivavy zavatra tokony tsy ho azony eo no eo fa noho ny finoany nanantena izy fa tsy maintsy mivaza ny olona zany tsy maintsy mahazo valim-bavaka izy a de ozy jesosy naaprécier ny jesosy ny finoanao aminao raha vehivavy malagasy lehibe ny finoanao dia sitrana teo no eo ny zanany tamin'ny ora io ka ntianao tenenina ry izy mirahalahy de zao manana anjara eo mason'andriamanitra zany vehivavy zany satria endrik'andriamanitra izy ary manana fanompona izy ho ataony ao am'izao toe-javatra zao ary zay indrindra no antony ty fandaranandroatry fahadimy ty
ny amin'ny hoe aiza ho aiza no toerana misy ny vehivavy a izy no maro anisa indrindra izy no mifehy ny tokantrano raha vao zavatra tsy manjary eo amin'ny tokantrano ao raha vao zavatra tsy vitany vehivavy tsy vitany neny a maty ny firenena apotika ny firenena nahoana moa no tsy jerena zay ijeren'andriamanitra ny plasy ny vehivavy a eo am'izao toejavatra atreny firenena zao raha dikatsika mivantana amin'ny zavatra misy eto amin'ny firenena inona zany no andraikitra tokony anandrify ny vehivavy eo anatrehan'la resaka fampiavanana satria misy ny rafitra efa mipetraka raha mahita fa misy andrem-bavilanitra be deabe ao anatin'izany mandray anjara ny fandraisana tsara vehivavy eo anatina fitondrana sy anatin'ny rafitra na anatin'ny androm-panjakana ave ampy havaolana inona ny mety antony avy amin'izany rehetrarehetra zany mahatonga antsika mbola mikatso eto Madagasikara hatramin'izao eny ary zavatra anankiray misy teny iana teo ihany resahako fa teny somary ohatrany teny politika ty resaka teny eny teo anaty vavaka le teny navokany ary tiako isaritana antsika amin'ny famanany olana eto amin'ny firenentsika Samuela voalohany toko faharoa rehefa nahazo zaza zany iana na manafidy na manafa dia nisy teny navokany ary teny ohatrany hoe tokony hodiniana mihitsy amin'izao toejavatra misy eto amin'ny firenentsika zao vavaka nataony ihany izy ty fa teny teny ohatrany manokana atao amin'ny baiboly amin'ny teny rehetrarehetra zay vakitsika ato Samuela voalohany toko faharoa ny soratra ao moa dia hoe fisaorana nataony ihany vavaka nataony ihany no nazahoany valim-bavaka zany ka ao anatin'ny vavaka io nangalantsika teny kely na manafa amalitsika ny teny hoe inona ary ny anjara boriky andraikitra mihitsy omena ny vehivavy amin'izao olana zay mitarazoka eto amin'ny firenentsika izao eo amin'ny andininy fahatelo dia zao ny voalasa aza dia mahery miteny avinavo ary eo ka tsy aloky ny vavanareo ny friariana fa Jehovah no Andriamanitry ny fahalalana ary izy no mandanja ny asa ihany io rehefa niteraka ihany dia any anaty vavaka izy no miteny manao hoe aza dia miteny avinavina aza dia mahery miteny loatra fa Andriamanitra no mandanja ny asa sy ny zavatra atao mahagaga amin'ny any tsy miteny mihitsy izy tamin'izy mbola tsy teraka fa rehefa teraka izy avoakana avy any anaty vavaka any any daholo ny zavatra tsy takatry ny saina mihitsy hoe aza dia teny mahery loatra ary io dia mitovy amin'le resahantsika teto ihany namana fa zany zay le ato zay le ery ananany vehivavy fa tsy ananantsika lehilahy amin'ny ankapobeny misy fomba fiteny misy fananarana amin'ny mahavehivavy sy amin'ny fomba fiteny sy ny feoany misy zavatra tena zavatra nge grave be atao fa rehefa tenenina dia hitanao hoe zaka mety amintsika ka zay na ndraikitra entina ny vehivavy eo anatrehan'izao fifandrangitana fifanaratsiana fifanambaniana sy azakazaka tena raha tosika mihitsy eo amin'ny seza izao ilaina izay feo am-behivavy ohatrany iana izay feo any iana zay ohatrany malefaka kanefa tena eo amin'ny toerana zay tokony amiatrany azy mihitsy miteny ianareo hoe ilaina ny feon'ny vehivavy miroso makany amina fifidianana sika mety misy alaim-panany mpijery amin'izao eritrehetra hoe misy candidat vehivavy mety eo ambadika ry zareo reto ve sa misy candidat vehivavy mba tena mahasarika anisan'ny rahalahy reo dia tohanany eo ambadika izany resaka zay satria misy candidat efa fantareo hoe vehivavy inge amin'izao ok misy toizo kely le vaky teny teo misy teny vitsivitsy nataony ihana zany voalohany le teny teo zany hoe oka tsy dia hiteny hiavinavina tsonytsika tsy fantako hoe zay hoe niteny le raha vaviny teo aloha mahatonga anazy miteny ohatran'io mangataka an'izay mpiadversera zany zay mpiady sy mifaninana oka tsy hiteny amin'ny avina fa raha mbony zany no atao aloha zany mangina ohatrany ana amin'ny lafiny anankiray fa ianio ny toyany manaraka mikarama-mofo izy ny voky ary mihinana kosa ny nono ny momba miteraka fito ary miamalemy kosa ny maro anaka ty teny ihany ty zany mahavarinana mihitsy hoe ny momba rehefa miankina amin'Andriamanitra dia miteraka fito fa ny olona maro anaka kosa zay tsy manan'Andriamanitra dia ringana zay ananany zany hoe zany teny ny ana zany hoe tsy mampieritreritra atsika hoe aza dia zay manazava le avinavina teo mantsy hoe aza miavinavina tsika hoe za manambola za manana fiara na za ohatra zao ka dia tsy maintsy ho tonga amin'izao fa azon'Andriamanitra atao mihitsy ny mahatonga olona anankiray zay tsisy nininona tsy hita hoe ahoana kanefa dia tonga eo amin'ny toerana avy dia avy ary zay mihitsy ny tenina amin'ny manaraka ao hoe Jehovah ny mahafaty sy ny mahavelona ozy izy ny mampidina ho any amin'ny fiaina tsy hita ary mampitsangana Jehovah ny mampalahelo sy mampanankarena
Jehova ny mampietry sy mampisandratra namana fa tenyana zany io hoe Jehova ny mampietry sy mampisandratra vitan'Andriamanitra mihitsy raha mbola toizina de izy hoe Jehova ny manangana ny malahelo ho afaka mivovoka ary manandratra ny mahantra hiala eo am'zezika misy azy zany hoe amin'ny ana zany de izao tia misy olona anankiray avy aty anaty fako 4 mi mety vitan'Andriamanitra hitondra eo amin'ny firenena io ho lasa filo ho lasa prime ministre zay ny tenin'Andriamanitra ary misy olona ndray avy eny ambony eny a de lasa eny am'zezika zay ny tena isaritana ny saina hoe tsisy vehivavy aorinana eny namana fa tsisy vehivavy zany a ohatrany hoe toana sanatriny vava sanatriny raha izay natao dia voamaika tsy entindray zo zavatra ataotsika zao fa ny tia natao fotsiny de hoe itya misy vehivavy anankiray zay maneho ny fiangonan'Andriamanitra amin'ny fanetretena amin'ny fahatsorana mino fa Andriamanitra ny mampiteraka 7-4 mino koa ihana fa na de manana zaza 4 ary ah de mety tsy anana mihitsy rapitso raha fa tsy misy an'Andriamanitra ka ny lesona tiana tsoana zany de hoe ina ny andraikitra ny metsika ny vehivavy zay ny andraikitra ny metsika ny vehivavy ho anareo vehivavy zay mielo zany am'izao tsika amin'ny teny zao tsisy lehilahy namoaka nyty teny ty atao amin'ny baiboly hoe tandremo fa Jehova manala ny olona anankiray any am'zezika ho eo amin'ny fisandratana ary mavita koa Jehova manala olona anankiray any amin'ny fisandratana ho aty am'zezika noho ny finoany anany zany no inony fa na de momba ary izy de afaka hiteraka fito izy amin'ny heritaona sy ny sisasitsika de nangataka tamin'Andriamanitra izy ny andraikitra tiana omena ny vehivavy zany sy ny fiangonana de izao zay finoana ny herin'Andriamanitra izay mila indraindrainy atao amin'ny firenentsika satria toatra mieritreritra mantsy ny olona maro hoe efa misy calcul vita mihitsy a ho an'ny mpanao politika sy nyrehetrarehetra hoe zao nanaovantsika azy de zao no mitranga eo tsy a Andriamanitra de Andriamanitra mahay fa ny zavatra rehetra mahay zavatra tsy azo takany namana fa namana fidy mahalina tokoa le fantaniana teo hoe tena misy kandida ve vehivavy aorinanay kandidata tena marina zany a tsika reto a ny ekipanay zany a tsy de milalao politique zay zany tena marina namana fa tsy milalao politique zahay zany hoe zany a mba hotoko atsika rehetrarehetra zahay mandre anzao fandaranzao fa filazantsara zany mitorina raha zany de ekipa politiciane zay zany fa zao zany de ekipa laika zahay a mitorina filazantsara fa andro ny vehivavy a matona asina maneran-tany izy io a tsy mijoro ny firenena anankiray raha tsy vehivavy io zany nytenitsika ne de hoe firenene reny ampifandraisan'ny fandray ihany moa rehefa vehivavy de amin'ny mahare ho avy ihany tsika zany fa zay ny tena plasiny zany hoe maninona moa no atao maneran-tany izy io fa maninona no tsy mba resanana am'izao ka tsika manokana amin'ny mahafirenena malagasy a manolo ny inona ny tena ndraiky sy vehivavy ka hitreo a namana fa zao no tiana ho ambara toy le teny namana tsy lavo ihany inona ny tena ndraiky vehivavy am'izao krizy zao ao amin'ny Samuela voalohany ao a Samuela voalohany toko fa 5 dia miresaka ny amin'ny hoe ny nahafatesan'ny Samuela sy ny amin'ny Nabala sy Abigaila ity Nabala ty de lehilahy jiosy anankiray a nanambady vadiny Abigaila ny vadiny ao amin'ny andininy voalohany sy faharoa ao a de zao mihitsy no filazana ny reto mpivady reto ary Davida ao izy niainga ka nidina nakany anefitra parana ary nisy lehilahy tao Mona ary tao Karmela ny fananany mpanjato raha lehilahy ka nanana ondry 3 sy 9 ary nanety ny ondriny izy tao Karmela izy Nabala nanana lehilahy ary Abigaila nanarany vavy izy vehivavy endry sady tsara fanahy izy fa laha kosa saropo sy ratsy am'izay nataony ary isan'ny taranaky Kaleba zany lehilahy zany vao manomboka zany tantara io dia milaza mihitsy fa Nabala zany olona tena olona mpanjato am'izao fotoantsika zao za tsy fatra ny tena ilazana azy fa tena panana karena be izy a ratsy fanahy izy ty vehivavy ty nefa tsara tare sady endry ary zay qualiteny zay zany no ampiseho ny soratra masina ny Abigaila zany de endry izy ndray mandeha zany de rehefa nanety ny ondry ny ty lehilahy ty mahampanjato azy a dia fantatry Davida tam'izany Davida zany efa amin'ny fitondram-panjakana fa tsy mbola tena mitoetra tsara zany fa mbola tao anatin'le olana de manana miaramila miaraka aminy Davida de hoe lany ny vatsy a heniny Davida mpanjaka fa ao amin'ny toerana anankiray ao ty lehilahy Nabala ty dikany Nabala de adala ny dikany azao menana ranjanaka zany Nabala fa adala ny dikany dia heniny Davida zany namana fa izy mirahalahy de hoe ndany nareo zy Davida mba makanesa ao amin'io lehilahy io mba omeny vatsika sakafo atsika fa lany ny vatsy rehefa tonga teo amin'ity lehilahy ty niraky Davida mpanjaka de eo amin'ny 5 manao hoe
ary rehefa tompany zatovony davida dia niteny tamin'ny Nabala tamin'ny anaran'ny davida araka zay teny rehetra zay efa nomena azy ka nipetraka. Fa Nabala namaly ny mpanompony davida hoe inona moa davida ary inona moa zanaky Jese. Misy mpanompo maro ankehitriny izay milefa miala amin'ny tompony, koa alaiko va ny mofoko sy ny ranoko ary ny zavatra zay efa novonoiko ho an'ny mpanetiondriko ka omeko zany olona tsy fantatra ny aviana akory. Zany ny tenin'le Nabala zany. Namaly an'liraky davida izy hoe reto aza misy mpanetinyondry ve tsy aleova omeko an'io ny mofoko fa iza moa zany davida, mba ka ny rainy davida teneny ratsy hoe iza moa zay Jese, tsy fantatro zany. Manomboka miainga ny krizy eto, manomboka miainga ny krizy izy mirahalahy ho atsika zay natokantrano any. De nandeha ny toejavatra nandeha tantara andiny faharoa ambin'ny folo de niodina ny zatovony davida kanakany am'izay naleha ary de nody tonga tany indray de nanambara tamin'ny davida ny toejavatra. Tantarain'ireo zatovo reo reo miaray mila reo hoe tena rehefa tonga tao amin'ny Nabala nanirahana ho anay zahay zao ny teniny tao. Tezitra davida, tezitra ny mpanjaka, tezitra ny filoham-pirenena, tezitra hoe fa ahoana zany ve ny teniny Nabala. Krizy mipoka ny krizy, poka ny sarombolany ny famalina teto. Eo amin'ny andiny efatra amby folo de zao ny voalaza. Ary Abigaila vadiny Nabala dia nilazany anankiray taminy zatovony hoe indro davida naniraka olona avy tany anefitra mba hiarahaba ny tompontsika nefa nisafoka tamin'ireny izy. Fa ireo lehilahy ireo dia nanao tsara kokoa taminay ka tsy naninona izahay ary tsy nisy zavatra very tamin'ny ondry tamin'ny andro nitoeranay tao aminy fony tany antsaha izahay. Izy no mandanay andro amanalina tamin'ny andro rehetra nitoeranay. Nambarany zatovo anankiray teo piasan'ny zareo mivady zany tam'le madama hoe zao zavatra nitranga, tsy nanao ratsy le olona fa zao zavatra nitranga. Fantatry Abigaila zany le fe, fantan'le krizy, fantan'le fifandonana, fantan'le conflit nambara tamin'ny Abigaila. Au courant zany Abigaila eto ny andiny fito amby folo raha fa malala koa dia fantaro sy hevero ankehitriny izay ataonao fa ratsy no ifofony tompontsika mba amin'ny ankonany rehetra fa Nabala de tena ratsy fanahy ka tsy misy olona mahazo miteny aminy. Miteny zany le zatovo eto zany miteny amin'ny madamo Abigaila hoe fantaro sy hevero ankehitriny izay tokony ho ataonao. Adresena amin'ny Abigaila zany ny résolution ny krizy, ny fampihavanana sy ny demarche rehetrarehetra hoe fantaro zay tokony ataonao dikany ry vehivavy malagasy. Fantaro nareo zay tokony atao am'izao toejavatra zao. Ina ny tokony atao tahaka ny Abigaila satria tsy maintsy ho fofoin'le mpanjaka ny ainy ankonana, ny ainy fianakaviana rehetrarehetra ho vonoin'le mpanjaka noho le hoe iza koa moa zany davida, iza sy zanaky Jese ka omeko ny mofoko. Toejavatra mafy de mafy ary tsy misy olona mahazo miteny am'le Nabala, tsy misy olona afaka manao négociation amin'ny Nabala. Raha hotenenina Nabala hoe diso de zavatra nataonao teo hoe mandany anao maniraka ny ampanjaka mifona, tsy misy olona afaka miteny aminy satria tariny vakitika tao Andohany de olona ratsy fanahy izy, olona adaly izy ary ny anarana de misy dikany, anarana misy dikany. De ina nataony madamo Abigaila? Nanao démarche madamo Abigaila, nanao démarche ny vehivavy malagasy. Eo ny andiny faharoapolo zafady valo amby folo de nandeha faika ny Abigaila ka naka mofo 200 sy divayeran tavoara 2 sy ondry 10 voavoatra sy lago 10 ny vata sy takela-boloboka maina 100 ary ampepany aviavy 200 dia nasampy ny tamboriky ary hoy izy tam'le zatovo mandeha any eo alohako indro zao hanaraka anao nefa Nabala vadiny tsy mba nilazany. Zany résolution na krizy apetraka am'le vehivavy. Tsy nitenena le vady satria fantany fa iady hevitra ary ifanditra amin'io, fa le vehivavy ny tonga de mahafantatra ny niveau ny danger zay hiatra am'le fianakaviana amin'ny ankohonana. Ry vehivavy malagasy, mba fantatsika vehivavy ve ny ahavo ny tena zavatra loza manantana ny firenetsika, ny firenenareo vehivavy ankehitriny tahaka nataony Abigaila. Tonga de tapa-kevitra Abigaila de anao démarche mety dolo zavatra rehetrarehetra zay anehona, fakasitrahana, fifonana, fisaorana ho any amin'ny Davida. Niaraka tamina tondra boriky izy zany hoe zany tonga de lasa de manao tobily dao tsika tonga de ho any am'le olana nanana olana. Lasa Abigaila ry izy mirahalahy ho atsika ny atokantrano. Ary rehefa tonga tany Abigaila nifanena tamin'ny Davida eo amin'ny andininy faharoapolo ary tam'izay no nitaingina ny boriky izy ka nidina teo amin'ny takony avoana de indro Davida sy ny olony midina nanatona azy. Rehefa nandeha teny an-dalana izy
ay efa handeha hiatraky Davidy io kay andeha efa hanapoka ny tena vokatry le fifandirana sy le fanambanibanina ay nifanena tamin'le raha matoy izy ary izy nifanena taminy izy raiky amby roapolo Davida nilaza hoe fona tokoa ny any anefitra ka tsy nisy very na inona fa novaliany ratsy ny soa nataoko zay nambarany Davida hoe ay ve zany ratsy zany navaly nabalany nataoko de ny andiny faharoa amby roapolo mba ataon'Andriamanitra toy izany ane ny fahavalon'ny Davida eny mihoatra noho izany aza raha dia ho avelako isy miangana na dia lehilahy ray aza zay mety ho ao ambara-pahazavany azo tapakevitry Davida zany tenatena amono ary io zay le tena raha tsy nijoro madamo Abigaila raha tara ny fanambaran'le zatovy tamin'ny Abigaila ay efa ringana zany ny fianakaviana iava malala ry vehivavy malagasy raha tara ny fiainganareo tahaka any Abigaila dia hosairana ny firenentsika fa okinareo andray fanapakevitra zay anaky ny Abigaila fa raha nako eto amin'ny tiampahanty ny vokatra zany fionana vokatra zany etape dingana approche genre ataon'ny Abigaila zany ry ava malala andiny fahatelo amby roapolo ary Abigaila raha nahitany Davida izy dia niala faingana tamin'ny boriky ary niankohoka teo anatin'ny Davida dia nitsaoka azy rehefa nataon'ny Abigaila zay dia tapa-kevitry Davida de eo amin'ny andinin'ny faharoa amby telopolo ary io Davida tamin'ny Abigaila isorana ne Jehova Andriamanitra Israely izay naniraka anao iaona amiko androany ary io tahiny ane ny fahendrenao ary io tahiny ane enao izay niaro ahy androany tsy ahazo heloka amin'ny fandatsahan-dra ary tsy amaly ho an'ny tenako rehefa natao de masa lavabe tantara fa fitiny koa niankohoka teo amin'ny Davida teo tombony izy de laza hoe oka ho any eloka amin'ny andiny fahatelo amby roapolo ko ankehitriny tompoko la avelona koa Jehova ary raha avelona koa ny fananao Jehova efa niarony anao dia oka tsy andatradra ianao nanao médiation le Abigaila eto hoe mpanjako mifona aza mandatsadra oka le zavatra efa nomaninao dia resy lahatra Davida ay ve tsarove nefa ny vehivavy raha manatona manao prosy dia misy sentiment misy fanajana zay tsapan'ny lehilahy eo aminareo hoe misy an'izay raha tokony ho tezitra amina lehilahy lay olona anankiray raha vehivavy neo dia misy fanajana misy compliment ary misy fanomezam-boninahitra manokana fatatsy Abigaila zany no ny fanahy masina mahafantatra an'izay ve ny vehivavy malagasy rehefa avy nanao fety ny 20 mars fa tsy hoe mihetsiketsika fotsy tsika de taky fitovianjo ny tena fitovianjo tadiavin'ny Kristy aminareo vehivavy de ny mitaona ny malagasy hiavana ary manahaka ny ataon'ny Abigaila manatona de mampiavana hoe ajanony le fantatsahana tokony atao hoe oka re zay avelao fa indreto zahay aleo anay ny fahotana dia resy lahatra Davida torotoro ny fony Davida na fibebahana ka hoe misaotra anao Abigaila io izy fa Jehova naniraka anao makaty amiko jereo fa tsapan'le mpanao politika tsapan'le mpifanary na fahirahan Jehova i Abigaila rehefa malala ary vehivavy malagasy aokotsika iainga anatona namana fa zay zany le iraka zay le mission zany ny anaovan'ny vehivavy mitondra an'izany ampitony le fifandirana ka hitondra ao amin'ny firavona fiavana somary efa lasalasa ny fotoana mbivimbivitra ihany koa marana sada ny larina fahadimy amty handia-pandarana miresaka ny fampihavanana araky ny hevitra ao soratra masina sy ny ara-baiboly fototra ara-baiboly sika mena fiterenena tsirairay ngamba ianareo rahalahy mitina n'izay dinidinitsika androan'izay araka ny tenin'ny namana ny tenin'ny fito zany namana fa dia ilaina zany zay Abigaila zay ilainy zay vehivavy zay eo anatrehan'izao tension misy eto amin'ny firenentsika zao zavatra miamafana raha mijery ny fiarahamonina ny toejavatritsika de hita mihitsy hoe miamiazakazaka hatrany isan-kerinandro ke namana fa de mahita zavatra ohatrany hoe memrehatra zany tsika ohatrany hoe sarbo anaty fatana de memrehatra memena daholo ny sarbo maintimainty rehetrarehetra fa ty misy olona anankiray zany zay tsy ao anatin'ny calcul mihitsy tsy ao anatin'ny heritseretina mihitsy am'ireo zavatra efa mitranga rehetrarehetra entité isan-karazany misy olona misy toejavatra zay nalefa an'Andriamanitra amazavatra ny amba teniko zany dia akoatrany namana fidy teo somary mihoatra lavitra n'olona teo ary misy piravavy ndray namana fidy namana anada efa maty haitsika tsisy tsy mahay an'io ny olona rehetrarehetra mamaky ny ten'Andriamanitra Lazarosy ny zany efa maty efatrandro de zao ny réflexe
réflexany izy rovavy marisy marta rehefa narary alohan'ny hafaty azy ty anadany ty atsovy jesosy kristy nda nainga natsovy jesosy ary rehefa natsony jesosy de niraikiraiky tany am'izay misy azy tany izy niraikiraiky de misy azy tany izy ho an'ny vehivavy zany dia ho anay mirahalazy etonga eto zay mitona tenin'andriamanitra tsy misy afa-tsy io kristy io ihany tsy misy afa-tsy ny fanirahana azakazaka makany amin'i kristy i davida le niraisana to tanindindony jesosy kristy tandindony fahafatesana koa tandindon'ireo loza zay valiny ny zavatra natao ka zao krizy mahazo ny firenetsika zao cyclone fahantrana jiola morongatra vonolo isan-karazany ndo atambatsika zany ho le fahafatesana le olana manetsika ifanatrika amintsika malagasy lakile de tsotra ihany mangataka ny vehivavy raha mbola vehivavy mitovy amin'ny abigaila mba anaotra nataony abigaila teo ary anaotra marta sy mary aniraka zany hoe manina raha mitaona ny malagasy ivavaka isika amin'ny jona toko faraika am'y folo de zao ny voalasa nisy le raha anakiray narary de lazarosy avy any betany tanànany mari sy marta raha vavina mari de ilay nanositra ny tompo tamin'ny menaka manitra sy namoaka ny tongony tamin'ny volondohany ary lazarosy anadany narary ary izy miraha vavy de naniraka tany amin'i jesosy anao hoe tompoko marary lazarosy namanao ary niraikiraiky tany jesosy dia maty lazarosy ary rehefa maty lazarosy de tonga après efatrandro afaka efatrandro de tonga teo amin'ny fasana nisan'ny lazarosy any jesosy de zao nyteny marta zay ho resana amintsika androany marta jona toko faraiky am'y folo andiny faraiky am'y roapolo de zao ny voalaza aroy marta tamin'i jesosy rehefa tonga teo jesosy raha teto ianao de tsy maty ny anadahako io teny ihany koa ny teny mario amin'ny andiny faharoa am'ny telopolo zao ny voalazany marisy marta zany tompoko raha teto ianao de tsy maty ny anadahako tovy ny teny marisy marta jesosy raha teto ianao zany hoe raha tsy taraiky ianao jesosy fa tonga aloha de tsy maty ny anadahako le faty ny anadah zany no andraisantsika lesona jesosy io raha tonga eto ianao eto amin'ny firenenay am'izao fotoana zao ozy marisy marta de tsy ho lasa lavitra izao problema misy eto amin'ny firenena zao ny azy zany namanafidy tsy fa dia tsotra ny any resako raha ny baiboly ny jerena ny zavatra misy eto amin'ny firenetsika sy misy maneran-tany de tsisy vahaolana tsony tsisy tsony efa nomena ny nebokadnezary io problema misy eto amin'ny firenetsika io ny politika am'izao vanim-potoantsika zao de meratsy ary tsisy vahaolana tsony ny vahaolana ho an'izao politika zao a de tsisy afa-tsy le vatotsy ny andahatany zany hoe jesosy kristy tonga eny am'y raha olanitra kanefa raha misy olona ndray manatona an'andriamanitra mitady an'andriamanitra de iva ihany ny olana ka ny vahaolana zany a angatahana amintsika vehivavy nitondra zay vahaolana zay de zao apio izao laika mitarika ny malagasy ho amin'andriamanitra zao mba hitady an'andriamanitra iazakazaka any amin'i jesosy kristy satria raha tonga jesosy eto amin'ity firenentsika itya de tsy ho faty tsy ho lasa lavitra zao krizy misy atsika zao na manafidy marana azy tanteraka tokoa ry avana malala anatokatrano ry mpiray firenena indrindra ny vehivavy dia ity teny ity izy ity zany de mbola toejavana anakiray tsara fa tsisy fotoana tsontsika fa manaraka indray tsika mijery de zao no voalaza mpitsara toko fa 5 ny andiny fafito an'ity teny anakiray vakina zany mpitsara zany dia miresaka any amin'ny debora zay mpaminany vavo sady mpitsara tamy zanak'israely krizy teo amy zanak'israely a ary tena krizy a tsy nahavaolana tsony ny lehilahy misy an'izany lehilahy atao hoe lehilahy niaraka ny baraka zany no tam'zany a fa tsy mahavita zavatra i baraka de niantso vehivavy izy niantso any debora hoe za tsy ady raha tsy eo ianao de zao no teny fanandramana ataony ity vehivavy ity eo amin'ny andiny fahadimy lao ny tany antsaha eny lao tamin'ny israely zany mandra-pitsangako zaho debora eny mandra-pitsangako reny teo amin'ny israely raha tsy teo debora dia ripaka ny israely natao aza baraka lehilahy raha tsy nitsangany debora lao zisy ny tanàna raha tsy nitsangana mandra-pitsangako reny mandra-paoviana no iazoazo ny vehivavy malagasy mandra-paoviana no iandry fotoana makatso makaroa iandry hoe vehivavy ambony ambany zao no tena fotoana hitsangana ny vehivavy mitsangana ny vehivavy ho reny ataovy zay isiny kristy fampibebahana eto amin'ny firenetsika any fiangonana misy anareo any de mivondrona tadiavo ny isiny kristy mampiavana any fiangonana avondrono fikambanam-behivavy rehetrarehetra anaiza de miantso fampiavanana no ny amin'ny rany kristya izay tia ny mpanota
mampiavana antsika reray aby no zany de zao rehefa malala itampamaranana vehivavy malagasy ny tena tombabidiny vehivavy ve ny tena tombabidiny dia ny mitaona ny gasy ho amin'ny fampihavanana tahaka ny abigaila maniry zahay ny isi ny fiovana aingana de aingana no ny amin'ny etsika ataony abigaila malagasy rehetrarehetra manerana ny nosy miraso atsika tsireray avy eny ary tapitra ihany keo ny fandarana am'izao alina izao ny fandarana larana fahadimy amin'ity resaka fampihavanana araky ny fototra ao anatin'ny soratra masina sy ny baiboly ity miaraka amin'ny ekipa laika isaka ny zomahalina toy izao mifampitona ao anatin'ny fandarana larana fahenintsika amin'ny heriny androany toy izao indray ary dia mametraka ny mandrapitafa mandrapiresaka manaraka indray tompoko lasy tompoko vavy